Fa ny marevany fiangonana manao hoe mitsangana tamin'ny maty Kristy. Enoriavana amin'izao maraina izao mbola tiantsika ny tompo dia manontany antsika izy hoe inona no tianao ataoko aminao. Dia mbola hidera asika hanolotra azy ny fotsika fa indrindra hidera azy ny amin'izany fitiavana izany. Jesosy Kristy tomponay io, mideranao zahay, mideranao ny amin'ny fitiavanao anay, mideranao ny amin'ny fiahinao anay, ary fantatra efa vonona ny amin'izany ianao amin'izao maraina izao. Dia tahaka ny nanontanianao ny Bartimeo jamba, manontany anay koa ianao amin'izao maraina izao hoe inona no tianao ataoko aminao. Misaotra ny amin'izany fitiavana izany Jesosy. Dia tahaka ny nanasitrananao amin'ny Bartimeo jamba, ny rinay tompo dia ny ampahiratanao anay. Ampiekeo zahay ny amin'izay mbola mahajamba anay. Afaho amin'izany zahay. Aza vela heviteny zahay tompo hoe efa mahiratra, fa hiantrao zahay, inoy ny atakay. Ianao ilay miteny aminay hoe mangatà dia omena ianareo. Afaho amin'izay mbola mahajamba anay ara-panahy zahay tompo. Fa zahay koa te handre hoe ny finoanao no efa nahasitrana anao. Misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny fiahinao anay. Tendreto zahay te hideranao ny amin'izany, te hisaotranao. Oh
Andeha hanao ny fiderana ilay tompontsika sikariavana. Fa mampatsiahy antsika koa izy androany hoe nantsoiny ho amin'ny fiainan-danitra isika. Izany no teny amintsika amin'izao maraina izao dia isika mbola hidera azy hatrany. Ray malalo misaotra anao izahay midera anao ny amin'ny ny antsonao anay ho any an-danitra. Fahasoavana no anton'izany, fitiavana no anton'izany Tompo, misaotra anao izahay. Dia ianao Tompo no angatanay hiazona anay amin'ny hazakazakay ety an-tany. Ianao no hiazona anay mandritra ny hazakazakay ety an-tany. Dia azony izahay, azony ny tananay fa malemy. Raha tsy ianao no mihazona anay dia hovariana izahay tsy hampandehanana. Izany no atakay aminao Tompo, azony izahay. Azony ny fahamasinanay, azony ny fahatanterahanay, azony ny fahamatoranay. Dia tena ho tafatoetra masina sy tsy manan-tsiny izahay amin'ny fiavianao. Misaotra Tompo fa ianao no nihazona anay voalohany. Dia azony fikiratra amin'ny farany izahay. Jesus sakaizana, Jesus ana, sadi si mafu, Jesus ana, rande uluna, mete mandawana, Jesus nuti manda,
ety ampiazakazana ho any an-danitra izay mety izy ianao hiazona anay, mety izy ianao ho sakaizanay tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Anio Alahady 12 Jolay taona 2024. Alahady fahafito manaraka ny Trinité. Alahady izay tondrana mbavaka ny sampana vondrona fototra laika manerana ny sahan'ny FJKM ary fahatsiarovana ny fanolorana ny Madagasikara ho an'i Kristy vato fehizoro fiangonana anaty rova. Ibanjina antsika ny loha hevitra hoe miorena amin'ny antson'ny Tompo. Izao dia hiara hitsangana amin'ny fiangonana ivetinira fanevan'ny jobily miverena amin'ny fitiavanao voalohany. Ho an'izay malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raisika Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andehantsika hisaotra sy hideran'Andriamanitra amin'ny salamo.
amin'ny anaran'i Jesosy mibio an'Andriamanitra herintsika manao fifaliana amin'Andriamanitra Jakoba asan-drato ny iry ka veleuzy ny aponga tapaka ary tendreo ny lokanga mahafinaritra mba amin'ny falia tsofi ny anjomara amin'ny volana eny amin'ny feno volana dia miandro ravavavitsika fahalalana ho an'i Israely izany ary fitsipika Andriamanitra Jakoba. Amen. Iaraka hivavaka tsika. Ry Andriamanitra tompo sy naharanay eo, faly indrindra izahay mideranao noho ny herinao. Mioby anao izahay fa Andriamanitra lehibe sy tsara ianao ary mahagaga ny asanao. Andriamanitra fitiavana ianao ary mamindra fo aminay. Misaotra anao izahay tompo fa nomenao fotoana hitondranam-bavaka ny sampana vondrona fototra laika. Manoloana ny fitiavanao sy ny antsonao dia indreto izahay mivory eto anatrehanao amin'izao fanompoana masina izao. Koa mba hankasitrao izany tompo taio mba ho voninahitrao izay rehetra anatrehanay eto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hovavahanay. Amen. Mipetraka ny fiangonana, fanaiky sy ny tanora kosa maharitra mitsangana. Hivavaka isika. Jesosy manantona anao amin'ny finoana izay satria fantatray fa ianao ihany no mpamonjy sy mpanafaka anay. Miantso ny anaranao izay ankehitriny ilay anarana mahavonjy anay dia ianao no aoka ho aminay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahanay tahaka izany. Amen. Petraka ianareo. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Andeha indray isika hamaky ny soratra masina arak'izay hitantsika ao Marika toko 10. Marika toko 10 ny andininy 1:20.
rehefa hita izany soratra masina izany dia hovakiny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jesosy namaly azy hoe inona ny tianao ataoko aminao ary hoy ilay jamba tamin'ny rabony ny mba hampahiratana ny masoko. Amen. Andeha isika hiresaka ny amin'ity andrana ity hoe ny fanafahan'i Jesosy. Ny fanafahan'i Jesosy. Verenako tantarakeliny amin'ny Bartimeo. I Bartimeo dia petraka teo amoron-dalan'ny Jeriko. Rehefa niditra tao amin'ny tanàna tao hoe Jeriko i Jesosy mba ny vahoaka betsaka dia fantatry i Bartimeo fa handalo ilay mpamonjy. Rehefa nandalo Jesosy dia niantsoantso ny anaran'ilay Jesosy avy any Nazareta izy. Nefa ny olona tsy faly ny amin'ny fanelingelenan'ny Bartimeo an Jesosy ka dia nandrara azy mafy. Tsy nasakana azy nefa ny fandraran'ny olona fa vao may izy niantsoantso mafy hoe ry Jesosy zanak Davidy mamindra-fo amiko. Izany no tenin'ny Bartimeo. Ary Jesosy koa rehefa nandray ilay antsoantsony i Bartimeo dia mba niantso any Bartimeo izy ka niantso hoe atsoy ilay jamba. Tao anatin'izay dia nanontany n'izay ilainy Bartimeo Jesosy ka namaly azy i Bartimeo. Zavaritsika resantsika ihany koa araka izy tanorany amin'ny hoe ny fanafahan'i Jesosy dia ndesika anao tahaka ny Bartimeo. Neny Bartimeo anatin'ny fanafahan'i Jesosy dia izao mitaky fahatsapatena sy fahafantarana ny filatsika. Neny Bartimeo rehefa niresaka an Jesosy dia natsiaro hoe izaho dia olona manana tsy fahatombomanana. Misy tsy fahasalamana ao anatin'ny tenako. Ary rehefa miresaka an Jesosy ihany koa izy dia izao fantany mazava tsara ny filany. Isika ihany koa raika izy tanora ankehitriny no iantefany Jesosy hoe miteny Jesosy hoe inona no tiako, inona no tianao ataoko aminao. Dia andeha isika hivavaka ao anatin'ity fotoana fohy ity hoe inona no tiantsika ataon'i Jesosy amintsika. Fantatsika tsara fa Jesosy Kristy dia mpanafaka. Fantatsika tsara fa Jesosy dia mamonjy ary vonina hamonjy antsika. Ka ho antsika dia izao fataro izay tsy mahatombo mantsika eo amin'ny fiainantsika, ny tsy fahasalamantsika ara-panahy, ny tsy fahiratantsika ara-nofy ihany koa, eny izay rehetra manjo antsika fa fantatry Jesosy izany. Andeha isika hivavaka ao anatin'izao tonom-bavaka izao. Jesosy malalo, fantatray fa ianao mpanafaka. Renao ny etaetan'ny ankizy sy ny tanora rehetra ankehitriny. Dia tsapanay ny tenanay fa marary mila fanasitranana izay dia ianao ilay dokotera ambony dokotera rehetra. Inonay fa mahafaka anay. Dia izay filanay rehetra Jesosy fa fantatrao fa mahasoa anay dia tanterahanay izany noho ny antsoantsonay izay miantefa aminao ary noho ny amin'ny famaliana ihany koa ny antsonao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahanay. Amen. Tsangany sika ry havana. Ifana, ifana,
Iaraka ivavaka isika tompo. Ry Andriamanitra tompontsy to mideranao izahay noho ny famindra-po sy ny fahasoavanao. Misaotra anao izahay noho ny nanomezanao anay ny teninao. Ho fanilo sy fanazavana ny tongotray. Io ny teny izay vakiana mba tsy hisy diso na latsaka. Ny mpitondra ny hafatra tafio ny fanahy masina mba hanambarana ny sitraponao tokoa. Ny mpiaino mba tsy ho mpiaino mpanadiny fa ho mpiaino mpankatoa, hanana fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka hamaky sy hiaino ny soratra masina isika. Ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Amosy toko 7, 10 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Dia naniraka tany amin'ny Jeroboam, mpanjakan'Israely, Amazia, ilay mpisorona tao Betely, nanao hoe Amosy efa nanao tetika hikomy aminao teo amin'ny taranak'Israely ary tsy zakany tany ny teny rehetra. Satria hoy Amosy, ho faty tsabatra Jeroboam ary ho baboina hiala amin'ny tany tokoa ny Israely. Ary hoy Amazia tamin'ny Amosy, ry pahita, andeha mandositra makany amin'ny tany Joda ianao, ka mihinana haninany ary maminany ihany. Fa aza maminany eto Betela intsony, fa fitoera-mason'ny mpanjaka sy trano-mpanjakana ity. Dia namaly Amosy ka nanao tamin'ny Amazia hoe, tsy mba mpaminany aho na zanaka mpaminany, fa mpiandro ondry sy mpiotiaviavy ihany aho. Saingy nalain'i Jehovah tany am-pindrasan'ondry, ka nataony hoe mandeha any ka maminany amin'ny Israely oloko. Ka mba inoy ny tenin'i Jehovah, ianao manao hoe aza maminany ny amelezana ny Israely, ary aza milaza ny amelezana ny taranak'Isaka. Koa izao ny lazain'i Jehovah, ny vadinao hijangajanga ao an-tanàna, ary ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy ho lafitsabatra, ary ny taninao ho zaraina amin'ny famolaina, ary ny tenanao ho faty amin'ny tany maloto, ary ny Israely hiala amin'ny taniny tokoa. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina. Ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny marika. Marika toko 10, 19 ka hatramin'ny 12. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina. Ao amin'ny epistilo an'ny Filipianina toko 13, 12 ka hatramin'ny 19. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tonga tao Jeriko izy, ary raha vao niala tao Jeriko Jesosy mbany ny mpianany sy ny vahoaka betsaka, dia nipetraka teo amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka, zanaky Timeo. Ary noho nyreny fa injay Jesosy avy any Nazareta, dia niantso izy ka nanao hoe, ry Jesosy zanaky Davida, mamindra fo amiko. Ary maro no ny tenin'ny mafy azy mba hangina, fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe, ry zanaky Davida, mamindra fo amiko. Ary Jesosy nijanona dia nanao hoe, antsoa ilay jamba. Ary ny olona niantso azy ka nanao taminy hoe, matokia, mitsangana, miantso anao izy. Dia nanary ny lambany izy ka nitsambotra nakeo amin'ny Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe, inona ny tianao ataoko aminao? Ary hoy ilay jamba taminy, rabony io, ny ampahiratana ny masoko. Ary hoy Jesosy taminy, mandeha any ianao, ny finoanao nefa namonjy anao. Dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony, ka nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana izy. Tsy toy ny efa nahazo sahady aho, na efa tanteraka sahady, fa miezaka aho hiazona izay niazonan'i Kristy Jesosy ahy. Ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray aloha no ataoko, manadino izay zavatra aoriana, ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Eny, miezaka hanatratra ny marika aho, ahazoko ny loka amin'ny fiantson'Andriamanitra any ambony,
ao amin'i Kristy Jesosy. Koa aoka isika rehetra izay tanteraka hevitra izany, fa aseho an'Andriamanitra aminareo izany raha sendra manana sain-kafa ianareo. Kanefa aoka ho amin'ilay efa azontsika sahady no mbola izorantsika. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Fivavaka isika revana. Fahasoavanao Tompo malalo, matoy izao anay. Velonaina somatsara izahay, ary ny taominao ho atotranonao, ho ato ny fiangonanao amin'izao maraina izao, miteranao izay mankalaza anao zahay. Ary mbola noho ny fahasoavanao ihany no niantsonao anay ho any an-danitra any ambony eo anilanao. Zany no antsonao amin'ny tsirairay. Tenao Tompo malalo, amindra fo aminay. Enao zay miantso, enao zay mandidy, enao no anampy anay iorone amin'izany fiantsona masina izany. Misaotra ny amin'ny teny omenao hanampy anay ho amin'izany, araka ny tononkieranay teo meo anay ny fosy fanary saina vonina hanoa ny teny, ary dia tena asoanay tokoa ny teny, amelombelona ny fananay ny teny, ho voninahitra ao avokoa izany rehetra izany. Amen. Miaraba manokana anareo laika izay teny FJKM mambavaka amin'izao alahady izao, miaraba antsika fiangonana. Zao ny afatra ho anareo laika, zao ny afatra ho antsika fiangonana. Katsao ny fahatanterahana, katsao ny fahatanterahana. Firariana ho anareo laika dia hoe samohita mikatsaka, zany fahatanterahana avokoa izany ianareo. Filipianina 4:7. Filipianina 4:7. Dia irahantsika mamaky ny 10:10 akatsika amin'ny fahamarinana voalohany ho an'ny laika, ho an'ny fiangonana mikatsaka fahatanterahana. Ny anaran'i Jesosy, eny mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesana. Ozy izy Paoly hoe eny
mba ho fantatro Kristy. Ny dika teny diema dia hoe ny hany iriko dia ny alalako an'i Kristy. Manontany ianareo laika manontany antsika fiangonana ny tompo hoe mahalala marina an'i Kristy ve ianao? Mahalala marina an'i Kristy ve ianao? Paoly miteny hoe ny hany iriko dia ny alalako an'i Kristy. Paoly aza miteny izany, maika fa za mahalala an'i Kristy ve ianao? Misy eritreritra manokana ao an-tsain'i Paoly rehefa miteny izany, ny hany iriko dia ny alalako an'i Kristy. Dia eo teneniny hoe mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganana tamaty ary ny fiombonana amin'ny fijaliana ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany. Ny olona mahalala an'i Kristy ry havana, ny olona mahalala an'i Kristy ry havana dia manahaka azy, ampitoviana hoy Paoly, manahaka azy amin'ny endriky ny fahafatesana. Zany ny olona mahalala an'i Kristy, manahaka azy amin'ny endriky ny fahafatesana. Manahaka an'i Kristy ve ianao? Raha manahaka an'i Kristy ianao dia mahalala azy. Le manahaka natao copier-coller amin'ny fiainany ovy amin'ny fiainan'i Kristy. Mety hiteny iny hoe eny fa atao copier-coller amin'ny fiainan'i Kristy ve fahafatesan'i Kristy ao amin'ny fiainanao. Vonina ny atrika fahafatesana ve ianao? Taka ny atrehan'i Paoly, taka ny atrehan'i Kristy fahafatesana. Raha misy mpitoro filazantsara miteny aminao hoe ndao hanaraka an'i Kristy, fa attention, mety hitondra anao any fahafatesana zany. Anaiky ve ianao? Say teny raha le Kristy mampititra any an-danitra tena ekeko raha le Kristy anafaka amin'ny aretina ekeko raha le Kristy ampanankarena dia ekeko fa raha fanarahana Kristy no atapadoa. Non. Mahalala an'i Kristy ve ianao ka maniry hanahaka azy hatramin'ny fahafatesana ry havanao. Mandinika amin'ny fiainan'ny apôstôly Paoly izay miteny an'izany ry havanao. Dia tsaroantsika angamba ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 izy anisan'izay nanatrika ny troam-bato an'i Stefana martyra voalohany. Ary tsy nanatrika fotsiny izy fa azo lazaina hoe complice izy, mpiombo-nantoka tamin'ireo jiosy izay nitora-bato an'i Stefana izy, satria izy le niazona ny akanjo le mpitora-bato mba ho alaisy tsara le mpitora-bato. Mahafinaritra ry havatra mieritreritra ny Paoly hoe azo antoko ny apôstôly Paoly fa tafiditra any an-danitra, ary azo antoka izy fa hifanena amin'ny Stefana any an-danitra. Azo antoka zany, ary mety velona saintsika ny eritreritra ahoana moa zany ny paozin'ny Paoly rehefa tafiditra any an-danitra fa natritava amin'ny Stefana izay nitroahany vato. Mety ahoana ny paozin'ny Paoly? Tena milamina be Paoly, satria ozy izy Paoly hoe Stefana, efa nifonako nitorahako vato taminao, ary raha ny amiko Paoly koa nanahaka ny Kristy ohatranao izay naharitra hatramin'ny fahafatesana. Za koa mba nitapahana roa tamin'ny andron'ny Néron, zany nahafaty no ny faniriako hanahaka ny Kristy hatramin'ny fahafatesana. Zany ty fanarahany ty ry havanao. Mahalala ny Kristy ve ianao? Ho ianao eny manahafa azy ary hatramin'ny fahafatesana. Zavatra tsy tiantsika izany ry havana, zavatra tsy tiantsika izany. Tsy tiantsika zany manao sakrifisy ho an'i Jesosy zany. Tsy tiantsika zany mafoy vola ka miteraka sakrifisy ao amin'ny budgetsika sy ao amin'ny fiainantsika. Tsy tiantsika zany. Nefa tsika milaza hoe za mahalala an'i Kristy. Non.
etsika vonina nideran'Andriamanitra ato sy anikafa. Alleloia! Hosana! Fa rehefa mangina ny alleloia ka manantanina Getsemane, tsoka daholo, tsoka daholo. Fa zay le hafatra ho antsika ry havana. Raha malala ny Kristy ianao, raha malala ny Kristy ianao, dia manahafa azy hatramin'ny fahafatesana. Anankiray ihany ny Kristy ry havana, tsisy Kristy anankiroa amin'ny Baiboly. Tsisy Kristy hoe anankiray mahafinaritra manaraka azy, confortable manaraka azy, miteraka fifaliana foana manaraka azy, ary Kristy mitondra anao any amin'ny hazo fijaliana. Raha ihany Kristy. Le Kristy miteny aminao hoe manahafa, ataovy compli conforme amin'ny fiainako, ny fiainanao hatramin'ny fahafatesana. Taty landy lasa nitokana fiangonana any a Besako any Mahajamby iny. Fiangonana zafy pasteur zafy Bruno ihany sy ry pasteur Ami. Zany Besako zany 50 km raha tsy atongavany ao Majunga, misy secondaire, Vilakavana dia misy secondaire atany 8. Tantara taniko taty landy tonga tany ry zareo, kikika daholo, rapa le akavanana sy akavia sy akavanan'le tomobile, satria misy tsilo dia kika le tsatsarana lokona tomobile zany. Raha ianao ve ny hoe tenenina zany hoe za tsony amin'izany fa ty tomobile tsy foiko fa ho kika amin'izany. Ary raha tantaraina ianao satria hoe ianao koa zany hoe tsy niarany ainga, dia tandrefa misy rano manahirana ihany eo votongany ary indroa mita rano Ary tamin'izay andeha hita le rano voalohany dia tena hoe efa sady maizina ny andro le olona le guide le mandeha anoloana eo tsy mahita lalana. En pleine manapaka hony eo ry zareo no ajanony le guide. Tsy fanao mihitsy fantatsika zany. Zany hoe ao ampovoan'ny rano eo ianao. Dia raha marina izany hoe voalohany saty farany izay makany Besako. Zany le izy ry havana. Ary ny tomobiliko tsy ampindrapinamiko makany zany. Ry havanao, raha malala ny Kristy ianao, manahafa azy hatramin'ny fahafatesana. Fa maninona matin'ny kolikoly ty fireneny ty, bokany kolikoly ty fireneny ty, nefa lazaina dradradradrainy 50% ny kristianina, 50% malagasy kristianina. Satria kristianina tsy manahaka ny Kristy hatramin'ny fahafatesana. Tsy afitra io pastera, fona aloha pastera fa za dia zao dia nanao an'izao, dia nanao an'izao, dia nanao an'izao. Ianao manao an'io hoe ka fona pastera fa za aloha dia nanao an'izao, nanao an'izao. Kristianina tsy manahaka ny Kristy hatramin'ny fahafatesana ianao. Zany ny tenin'le tianao, miantso anao any an-danitra, ampiorina anao amin'izany antso zany. Tsy vilivilinao lalana, tsy erikerehanao fa mpanjino lanitra. Kristianina mahalala ny Kristy ka manahaka azy hatramin'ny fahafatesana. Tanareo io corona io 2020 amintsika nanomboka confinement dia fa tsisy afaka miteny mihitsy amin'ny farany taona io afaka amin'ny herintaona ohatran'izao io afaka 2020 moa confinement io midona le aretina tsy fantatra zay fandeha. Fa so tsy fantatra tsony ahoana sy evolution. Dia mbola angadiady ohatran'izao ve ty fiangonana ty ry angadiady ohatran'izao ve tsy dia fanomezantsiny fa fampieritreretana antsika menaka za marefo, zahay marefo inona marefo ka matahotra fahafatesana. Zany le izy ry havanao. Mahafinaritra ny tenin'le mpanompon'Andriamanitra anankiray izay. Le dimanche matin, l'église est l'endroit le plus sûr de la terre. Zay ny fahamarinana voalohany. Ho an'ny olona mikatsaka ny fahatanterahana hampandinian'ny tompo teny izy hoe mahalala marina ny Kristy ianao. Ka manomboka androany 18 juillet vonina ianao anahaka azy amin'ny fahafatesana.
Fahamarinana faharoa dia zao. Ho an'ny olona mikatsaka ny fahatanterahana. Fantaro fa ianao asaina mikatsaka an'izany fahatanterana zany tsy mbola tanteraka ianao. Be dehibe ny kristianina diso hevitra ary mamita tena satria miheviteny izy ho tanteraka. Andao vaky itsika ny 12 riavana. 12 ny anaran'i Jesosy. Tsy toy ny efa nahazo sahady aho na efa tanteraka sahady fa miezaka aho hiazona izay niazonan'i Kristy Jesosy. Izay zany le izy riavana. Aoka ianareo ho tanteraka hozy izy Jesosy. Mazava be zany. Ka tsao ny fahatanterahana. Fa olona tsy tanteraka, olona tsy mbola tanteraka no ilazana an'izany. Ary tia Paoly miteny hoe tsy toy ny efa nahazo sady aho. Dika teny diema mahafinaritra hoe tsy miambo hoe efa tafita aho na hoe efa tanteraka, tsy miambo hoe efa tafita aho, tsy miambo hoe efa tanteraka. Paoly apôstôly manoratra an'izany efa 30 taona no nandraisany an' Jesosy tompony sy mpamonjiny. Nandraisany an' Jesosy tompony sy mpamonjiny. Tsy 30 taona i Paoly na efa apôstôly na efa pastery, tsy 30 taona na efa dekôna na mpianatra, 30 taona nefa nirahany lalana tamin'i Jesosy. Ary tsy miambo ho efa tafita, tsy miambo ho efa tanteraka. Fa dia miezaka hatrany ho ny diema ahazo ny amboaran'ny azakazaka. Ka tsao ny fatanterahana. Aza mamita tena intsony hoe efa tanteraka. Rehefa miheviteny ho tanteraka ianao dia afa-po amin'ny tenanao ianao normal be mihitsy zany. Ary rehefa afa-po amin'ny tenanao ianao tsy mijery ny tenanao sy ny fahalemen'ny tenanao tsony. Fa loza anao naturellement mijery ny hafa, kritika ny hafa, mitsikera ny hafa. Ianao nge vomafy amin'izany, ianao vomafy satria inona mahatonga an'izany? Mieritreritra ianao hoe za efa parfait. Raha ny marina riavana, io fatanterahana io perfection io tsy ho tratra io raha tsy rehefa aternety tsika, zay vao tratra io perfection io. Fa raha mbola hoe amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tsy ho afaka ao amin'ny tenantsika, ao amin'ny nofontsika, ao amin'ny rantsika ny fahotana riavana. Tsy ho afaka. Fa inona ny olona hoe mikatsaka le perfection? Olona manao ohatra ny Bartimeo. Nare izy hoe misy Mesia any ananinany ao ananinao dia fantany ho azo Bartimeo natongavany io Mesia io. Reo Jiosy nahiratra ranofo tsy nafantatra le Mesia, fa izy jamba nafantatra hoe io Mesia tonga nafitra azy. Bartimeo. Zany ny olona tady ny perfection zany riavana. Tonga saina izy hoe wow, kaiza mbola ohatran'izao. Sahirana amin'ny tenany izy fa tsy sahirana amin'ny tsikerany hafa. Mazava be zany. Ary Jesosy Kristy izay nikasika ny fon'ny Paoly, raha teny an-dalana ho any Damaskosy ny apôstôly Paoly, fofo fahatezerana, fofo fakahalana hanagadra kristianina, hamono kristianina. Kasihan' Jesosy izy riavana. Kasihan' Jesosy Saoly zany. Ary izy ny kasihan' Jesosy io, bien sûr olona tsy tanteraka, fa tiany Jesosy ho vovaina ho modelina kristiana. Jesosy anaovana roa laika ho modelina sambana. Jesosy anaovana roa laika ho modelina kristiana riavana. Taka nanaovan'i Jesosy any Saoly, taka nanaovan'i Jesosy any Bartimeo. Ary ny olona mikatsaka ny fahatanterahana dia mahafantatra hoe zany perfection zany
dia processus isanandro misaotra ny tompo amin'ilay hoe processus anatanterahany fa izy manao an'izany ry havanao. Ary ny olona mandre le avatra ka tsaony ny fahatanterahana fatany tsara fa tsy tanteraka izy dia miteny izy hoe mamindra fo amiko tompo parce que je ne suis pas encore ce que je devrais être. Mamindra fo amiko tompo parce que je ne suis pas encore ce que je voudrais être. Katsao ry havanao, katsao ny fahatanterahana, katsao ny fahatanterahana. Enao alalan'i Kristy ka nahaka azy hatramin'ny fahafatesana, tsarovy na zana ianao, tsy misy tanterakitsika. Aroka ianao no hijery ny andry eo amin'ny masonao, fa za mitena zavariana mijery an'le bozaka eo amin'ny namanao. Famarinana fahatelo farany dia zao. Jerentsika eo amin'ny 17 ry havana. 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray aloha no ataoko, manadino izay zavatra aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Zavatra iray aloha no ataoko, manadino izay zavatra aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Raha manontany ianao Jesosy amin'izao fotoana izao hoe enino izay tenin'ny apôstôly Paoly zay, hoe zavatra iray aloha no ataoko, zavatra iray aloha no ataoko, dia nidamaly Paoly. Dia raha manontany ianao Jesosy hoe tenenao a Jesosy hoe inona ny zavatra iray aloha tianao atao, anapahanao hevitra amin'izao maraina izao. Zavatra iray aloha, tsy zavatra 10 loha, tsy zavatra 5 loha, tsy zavatra 3 loha, fa raha miteny aminao Jesosy ary ianao inona mba zavatra iray aloha tianao atao, tsy anio ihany fa mba raha-piavy ny fahafatesana hakako anao any an-danitra. Inona reno avalinao e? Inona reno avalinao e? Zavatra iray aloha. Efa nitenentsika teo hoe Paoly dia napetraka Jesosy modelin'ny kristianina, ary Paoly dia napetraka Jesosy ho fitsoroana vavolombelona. Ny amin'izay hoe transformation azony Jesosy atao ao amin'ny olona anankiray havanao, te transformer aminao izy, ary mba tiana ianao hanapa-kevitra amin'ny zavatra iray aloha manandanja eo masina, amin'ny zavatra iray aloha manana valeur éternelle, fa tsy temporaire hoe ety an-tany ihany. Zany mamaty atsika kristianina. Dia mety misy ny teny anakapo ve sora ve pasteur fa zavatra iray aloha ihany, fa sao te mba azo atao 2 na 3. Non, zavatra iray aloha, zavatra iray aloha ry havanao. Hoy ny apôstôly Paoly hoe, raha vakiko amin'ny diemy hoe tsy mihefitena ho efa nahazo ny amboara sady aho, fa zavatra iray ihany no ataoko, manadino ny efa nidiaviko ka mikely aina fatratra ho tody amin'izay kendrena. Mikely aina fatratra mba ho tody amin'izay kendrena. Oka ho izany fanapa-kevitra ry havanao, miezaka hanatratra, mikely aina fatratra mba ho tody any amin'izay kendrena. Kendrenao ve no any an-danitra? Fa ny mahafaly ato amin'ity fiangonana ity dia tena hoe henonao mihitsy hoe voarain'ny fiangonana le resaka destination finale. Fa ny anampin'izay kendrenao ve ry havanao? Ataonao tanjona ve zany destination finale zany e? Sa fahalalana volamena fotsiny? Ozy izy Paoly kely aina fatratra ao ho tody
amin'izay kendrena. Ny olona mikely aina fatratra ry havana dia hoarina mipiazakazaka bantsina ny ery anoloana ery. Tatsika ny mipiazakazaka ireny ny eo anoloana. Ny olona miazakazaka zany dia olona tsy mitomoemoem-pona. Za paster efa converti tamin'ny zao taona lasa nandray an' Jesosy taonko sy mpamonjika. Za fantatry pastera tsara fa ery Isotry ery amin'ny W zao misy dia efa mitomoetoem-pona izy. Fa manisy mitomoetoem-pona satria tsy namaritra tanjona ho kendrena. Zay ry havana dia mitomoemoem-pona. Ny olona miazakazaka araka ny teny Paoly dia mijery ny zavatra ho avy, mijery ny zavatra ho avy. Zay mahatonga azy iteny hoe, zany mahatonga azy miteny hoe tsy mijery zavatra efa lasa izy, tsy mijery, manadino ny zavatra any ery, manadino ny zavatra any ery. Maro havana kristianina teny hoe manam-panahy tena matotra, manana pasé mamenatra. Mamenatra ny hafa satria fantatry ny hafa, na tsy fantatry ny hafa fa fantatry ny tenany, dia mamenatra azy. Tsisy olona miazakazaka ka hoe mijery any erina dia manantena ho premier havana, tsy miexista zany. Zany teny Paoly, mikely aina fatratra, anatratra ny eo anoloana ry havana, ary miezaka manadino zay zavatra ao aoriana. Tsy mahasoa ny saina lava ny pasenao, tsy mahasoa ny saina lava ny fahotanao taloha. Jereo zavatra eo anoloana, ary zay ihany jerena ry havanao. Ary zany no anafaran'ny Paoly antsika amin'izao maraina izao, izay mikatsaka amin'ny fahatanterahana. Miazakazaka koa dia esory izay mitambesatra aminao ho ny epistily ho an'ny Hebreo 12. Zay ota lasa efa nibebana aloha hivalina any. Fa ny amin'ny hafa esory ny ota mba tsy tambesatra aminao, ambara-pahatonga anao any amin'ny lanitra, any ambony. Zay no afatra ho antsika ry havanao amin'izao maraina zao. Katsao ny fahatanterahana. Aokenao ho kristianina mahalala ny Kristy, egal vonina ny anahaka azy amin'ny fahafatesana. Aokenao atiaro fa tsy misy tanteraka na iray azy. Ary farany adino lasy mpanjino le zavatra sain'ny Tompo kendrenao ho aminao fahasoavan'ny Tompo. Amen. Hivavaka isika ry havana. Fitiavana tsy mety ritra Andriamanitra no atolotra ao anay tsirairay avy. Ary fantatray fa misy loharano boboka izay omenao anay manafaka ny etaeta ao anatinay ao. Misaotra ankehitriny noho ny amin'ny teninao izay amokisanao anay ary ampiorenanao anay mba ho tsara fototra
amin'ny maha-kristianina anay. Ankehitriny Tompo malalo dia miantso anay ianao, mitarika anay ianao mba hahatonga anay hanana faniriana alala misy anao Kristy ilay arahanay. Androany Tompo malalo dia maneho fahavononana izay hianatra ezaka ny ahalala ilay Kristy marina rainay. Indreto izay mivonona anaraka azy, hanahaka azy ihany koa ka hiseho ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ary hanahaka azy ihany koa amin'ny endriky ny fahafatesana rehetra. Tompo malalo, mamondravo fo aminay tsirairay avy reto. Fa ny fiainanay dia tsy ahatsapana indraindray ny aminao Kristy, tsy ahatarafan'ny olona akory ny endrikao Kristy. Tompo malalo, ianao ilay mpamindra fo ankehitriny no antononay. Anaraka anao tsy aditra izay ary anahaka anao tsy misy fepetra. Fanirinay Tompo dia ny amindranao fo ny amin'ny andro lasanay rehetra ary ny amafanao izay endrim-pahotanay. Tompo malalo, miaika eo anatrianao ihany koa izay, fa tsy tanteraka teo masonao. Mbola tsy tanteraka izay satria andalam-piazaka zany. Nefa Tompo malalo, ny anirinay dia fantatray fa tonga ianao hanavitra anay sy hanafaka anay. Jesosy malalo, afao izay rehetra manakana anay, tsy hahatonga anay ho amin'ny fahantanterahana. Ary amindrao fo izay ny amin'izay tsy nikatsahanay akory ny amin'izany fahantanterahana aminao izany. Jesosy, mibanjina zavatra ao aminao izay dia ny ahazonay ilay loka ny fiantsonao Andriamanitra any ambony. Ikely aina fatratra izay. Fa ny amin'ny andronay sisa dia sory aty anatinay ny tena ny ota. Fantatray fa ianao mpamonjy no hanafaka anay amin'ity tena ny ota ity. Ka mamondravo fo aminay. Tsapanay Tompo fa mpanota ihany izay. Ary ny angatahanay aminao Tompo dia ny hanafahanao anay tsirairay avy reto. Fantatray fa raha ny zanaka no afaka anay dia ho afaka tokoa izay. Ko amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay mpamonjy, ilay mpamindra fo antsoantsonay no hanaovanay izany tonom-bavaka izany. Amen. Riavana, raiso am-pifaliana eo am-pitsanganana, ny famelan-kely ka omen'ny Tompo atsika. Indray mpimaso monja na avoizako anao,
fa amin'indra fo lehibe kosa no ampodiko anao. Fa fiainana mandrakizay no men'Andriamanitra antsika ary eo amin'izany izany fiainana izany. Voavela ny heliko ao noho ny anarany masina. Aleloia. Amen. Sambatra ny olona izay, voavela ny elony, sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay, tsy sainy Jehova eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Ny olona voavela eloka dia sahy manambara ny finoany, koa andeha iarahantsika manonona ny fanekempinoana laharana 7. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay atokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy ny manambara ny fanahintsika, fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no anaovam-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitombohy ny finoanay. Amen. Hivavaka isika ry havana. Andriamanitra arainay eo, fahasambarana azo antoka no anananay satria voavelanao ny elokay ary voasarinao ny fahotanay. Ary fantatra ihany koa fa rehefa manana fanapa-kevitra mantatra ny tenanay izahay, dia inonay sy antenainay fa mandama ny fiainako avinay ianao. Misaotra Andriamanitra fa ianao mametraka fandriana tsara tsy anatinay. Ary noho ny amin'i Jesosy Kristy dia tanteraka sy ainanay sahady izany fifaliana izany. Tompo malalo, isaoranay ianao ny amin'ny izay efa niazonanao anay tamin'ny tanam-pahasoavanao, tamin'ny andro lasanay rehetra. Misaotra Tompo fa nanamarina ny teninao aminay ianao, ary fantatray fa ianao ny miazona anay. Tianay Tompo ao no avinay rehetra mba mpanjinina miaraka aminao, mba ahatonga anay anana ilay fiainana tanteraka rehefa tonga ilay fotoana, ahafatesanay tsirairay avy. Misaotra Tompo malalo fa na dia misy ary ny hirifiry, ny fahoriana, ny fijaliana, eny ny fizahanttoetra maro samihafa noho ny fanarandianao, dia mampitoetra anay ianao ary mampiorina anay ao anatin'ny antso masina izay efa niantsonao anay. Petraka eo am-pelatananao ary Tompo malalo, ny fiainanay manontolo, ny asa faharianay, ny fivelomanay, eny ny fianaranay tsirairay avy reto. Ny azonay antoka Tompo dia fantananao ny mombanay manontolo. Fa mianta aminao kosa izay ny amin'ny jerenao manokana aminay, mba tena atsapahanay ny fanatrehanao
ny fiainanay tsirairay avy reto. Tompo malalo miantso vonjy aminao ihany koa izay, ny anasitrananao ny fiainanay manontolo, ny fanahinay ary ny tena nofinay ity. Malemy izay Tompo malalo, ary fantatray fa mampandalo zavatsarotra anay ianao, fa ny nonay sy azo antoka dia ianao mamaritra ny fiainanay ary ny sitraponao no alahatrao eo amin'ny fiainanay. Ataovy maharitra ary izay Tompo, ny amin'izay mety fangiry firian'ny nofo misy eo amin'ny fiainanay na amin'ny aretin' izany, fa ataovy matoky izay fa eo ianao miantoka izany. Fifalianao anay ihany koa Tompo ny misaotra anao noho ny amin'ity andro alahady, izay ahafahanay mitondram-bavaka ny sampana fivondronana laika eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara sy ny vondrona fototra laika eto anivon'izao fitandremana izao. Tompo malalo ataovy fanirian'ny sampana mba hahatonga azy ireo mba ho tanteraka ao aminao. Petrakay eo am-pelantananao ny asan'izy ireo, mba hanao asa tsara mihoatra izay efa nokasain'izy ireo ny tanterahany eo anatrianao, ary mba hanana faniriana tsara no hitoetra ao aminao Andriamanitra ka hiaraka hibanjina ny fantanterahana ao aminao. Dia ianao Tompo no angatanay hanafy ery azy ireo, hampianatra azy ireo mandrakariva ny lalana marina, mba hahazoan'izy ireo mahatanteraka ny antom-pisiny izay efa niantsonao azy. Sitrakay Andriamanitra, ny mametraka feno eo am-pelantananao ihany koa ny mpianatra rehetra eto anivon'izao fitandremana izao izay hiatrika fanadina mpanjakana, dia ny BEPC izany. Ianao Tompo malala no hanafy hery hanome fahasalamana, indrindra hanome fitadinany amin'izay efa lesona ny anarana. Petraka eo am-pelantananao ihany koa Tompo ity firenenay ity, ny arovanao anay ny ao anatin'ny arety mandringana, ny ary ihany koa ny hahatonga anay hanana fanantenana ao aminao Andriamanitra rainay, ny amin'ny fahasarotana, ny amin'ny vidim-piainana sy ny zavatra maro mitranga sy mifanomaofao eto amin'ity firenenay ity. Arovy izay Tompo malala, ary aoka metraka ny fitokisanay tanteraka eo am-pelantananao, fa sambatra izay raha manana anao Jehovah Andriamanitray sy hitokinay. Ka sitrakay ary ankehitriny ny mampiombona ny fivavakay amin'ilay nampianarinao anay manao hoe sainay ao izay ny an-danitra. Fantakanao ataony azy ireo ity an-tany tahaka ny an-danitra. Milany elokay tahaka namelanay sy meloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fakapana, manafahany amin'ny ratsy, hanao fanjakana sy nery ary finaritra mandrakizay. Amen. Afatra alahady ny sampana fivondronana laika taona 2024. Amin'ny fifaliana no amanginay Borofohy be sy ny tonian'ny SFL antsika voakan'Andriamanitra tsy akanavaka eto anivon'ny FJKM. Isaorantsika manjakariva ny Tompo Jesosy fa na dia teo aza ny zava-misy natrehantsika noho ny falasana ny filohan'ny SFL Tompo Clara Davidson Andriamparany Benjamin, eo ihany koa ny ame anara-pahasalamana sy ny fahasairanana nateraka izany teo amin'ny fiainan'ny vahoaka sy ny fiangonana, dia mbola velona trapamonjena isika mahatratra izao alahady ny SFL 2024 izao. Ao anatin'izao fahasairanana izao indrindra no hanetanana ny laika sy ny vahoaka kristianina FJKM rehetra mba hijora amin'ny finoana, ka neo izany amin'ny asa fanaovan-tsoa ho anisana ankohonana sy ny fiangonana ary mpiarabelona amin'ny fampiasana ireo talenta sy fanomezam-pahasoavana no men'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Hanetanana ny laika rehetra koa hitondram-bavaka ny samy mpikambana VFL, ny mpitandrina, ny VPL sy ny SFL ary ny FJKM mba hanehoan'ny tompony heriny sy ny voninahiny ny fiainantsika mpino azy na dia mandalo fotoasarotra azy. Tsy ho adinontsika koa ny mitrotro am-bavaka ny firenentsika sy ny vahoaka malagasy rehetra eo anatrehan'Andriamanitra mba hiasa ny fanahy masina ka mibebaka sy hanasitrana ny tantsika. Mahafaly kosa ny nahazoantsika namokatra trany ny alim-piambenana Jolay sy Desambra 2024
ka ny tanana ny voakan'Andriamanitra rehetra ny anjiva sy ampiasa izany fitaizam-pinoana izany. Raha sitrapon'ny tompo dia atao an'ny Feneri-Vesta ny fianabetsika SFL amin'ity taona ity, fa ny daty dia mbola tsy fantatra noho ny fidiran'ny mpianatra. Ao anatin'izao fahasairana lovantsika izao dia mampahery ny laika sy ny vahoaka kristianina FJKM rehetra izahay mba hijoro mandrakariva amin'ny finoana sy ny fahamarinana ary ny fifankatiavana, satria vanim-potoana sarotra toy izao no ararotin'ilay ratsy amelarana fankapanahy amin'ny endriny maro izao anakorontanana ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiarahamonina ary ny firenena. Manoloana izany dia tsy maintsy mijoro isika hanao soa ho an'ny mpiarabelona amintsika, fa hoy ny soratra masina hoe raha zaketraka amin'ny fanaova-tsoa isika, Galatiana 4:1-7, ary entanina ihany koa ny VFL sy ny VPL rehetra mba hanohy sy hanatanteraka ny asa izay hatanterahana, fa tsy raviravitanana manoloana ny sarotra. Aza mety ho resin'ny ratsy fa reseho amin'ny soa ny ratsy. Romanina 12:20-20. Ito mpahamaranana dia mirary antsika vahoakan'Andriamanitra mba hanana ny toe-tsain'ny mpandresatrany, satria mihoatra noho ny mpandresy itsika amin'ny alalan'ilay diantsika. Romanina 5:7-7. Dia hitafy fahavononam-panahy tsy isahy hozogozonina isika, satria manana ny fanahy masina miasa samy manolo-tsaina ao anatintsika. Dia hiariary mandrakariva amin'ny toetra na ny asa ataontsika ny voninahitran'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, ka hatanteraka ny teny fanefitsika araka ny Mateo 5:17 hoe inona ny ataonareo mihoatra noho ny sasany, sy araka ny Jakoba 2:17 hoe ary izao kosa aneo aminao ny finoko amin'ny asako. Manao ve ny olona finaritra amin'ny anaran'ny tompo, ary mirary ny atratrarantsika ny Alahady ny SFL 2:20 indray. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny birao sy ny toniany SFL. Misy hafatra avy amin'ny foibe FJKM Fitiavana ho antsika Isotry Fitiavana. Dia raha malala ny zavatra niainana nandritra ny 2020 izay niteraka fahasaranana isan-karazany, niteraka fahasaranana ho an'ny fiangonana ihany koa. Dia eo anatrehan'izany manentana antsika ny foibe atsiaro ny mpiasa iombonana ao anatin'izany fahasaranana izany hitondra azy ambavaka ihany koa. Ary dia antonon'ny foibe zany mpanompon'Andriamanitra anankitelo avy eto Isotry Fitiavana. Izy mpiasa iombonana tsy hoe amin'ny maha Isotry Fitiavana azy akory no naisana no niantsona azy, tsy hoe misolo teny antsika any akory izy, fa dia hoe avy eto Isotry Fitiavana no niaviana. Dia izay no nanafaran'ny foibe antsika hoe eto ambavaka izy ary jereo sy mba azonareo atao. Tononiko tsy fantatro moa raha izy mipetraka izy na iza, fa ao zany raha matoa raha koty zanany manampisoa tsirony aina izay mpandrara ao amin'ny SG ato izy zany. Ao ihany koa raha matoa raha solon'omenjanahary anta, raha solon'omenjanahary anta mpandrara ao amin'ny sekolelaty foibe ato ihany koa. Ary farany Andriamatoa raha Kotoarson Jean-Claude mpandrara ao amin'ny selike foibe ato akavanana ato koa izy. Mirabanareo amin'ny anaran'ny tompontsika ary miraso ho anareo. Dia hoe afaka mipetrakinareo. Dia misy rakitra faefatra zany ho hitanareo ho atolotsika azy telomenada ho aminareo fahasoavan'ny tompo. Amen. Vavakisika. Sotranao zahay mpamonjy eo no ny azahoanay mijoro eo anatrehanao, dia mbola matsiaro indrindra eo anatrehanao ty tanindrazanay ity, ty taninay ity. Ary faly indrindra tompo malalo, matsiaro ny 20 Jolay 1869 izay nanolorana an'ity taninay ity, an'ity tanindrazanay ity ho anao, ary zany mahafaly anay, zany ny rehary anay, zany mampahery anay, anao ty Madagasikara ty. Ary faly zay fa tsy hoe
fiangonana na antokona kristianina fa mpanjaka perinasa izay tena hoe irakao ilay mpanjaka ny mpanjaka no nanolotra nyty tany ity ho anao Jesosy. Sotranao izay fa ianao no mikasika ny fony. Ary dia ankehitriny izay tompo malalo dia mbola te hametraka nyty tanin-drazana ity eo am-pelatananao. Aoka tokoa ianao no hanjaka amin'ity tany ity mpamonjy eo. Ary eto dia mifona aminao izay kristianina malagasy ny amin'anylihana ny baibolinao mpamonjy eo tamin'ny investiture toy ny hoe ahilika ny teninao, ahilika ny lalanao Andriamanitra fa lalan'olombelona no asolo azy. Otanay malagasy zany, ota iombonanay ampitondra anay zany. Tenao no angatahanay famindram-po satria mpamindra fo no mbola nanambarano ny tenanao androany. Enao amindra fo hanome ny selokay malagasy. Dia mbola mifonao aminao koa izay mpamonjy eo. Ny amin'ny noho ny fianaky ny silamo eto Madagasikara tsy mankahala lehilahy na vehivavy silamo zay tsy mankahala azy zay mpamonjy eo. Fa ny zavatra inonay dia hoe ianao rery Jesosy, ianao rery ny lalana makany an-danitra, ianao rery ny fahamarinana, ao aminao rery misy fiainana be dia be, fiainana mandrakizay zany ny finoanay. Ary tsy tianay isy malagasy babon'izany silamo zany. Dia enao mbola hametrahanay nyty tanina ity sefitrefa anao ty vavak'izay mba hoe ho tonga saina zay mpiara-miasa amin'ny silamo, ianahany zany silamo zany, fanorenana moské tsy mankahala silamo zay fa tsy tiana isy malagasy mpiray-tanindrazana aminay babon'ny silamo tompo malalo. Satria zany silamo zany na dininina fandresen-dahatra ny silamo azy tsy idirana any an-danitra ny tompo. Maro ny zavatra manahirana anay nefa na ho an'ny fiangonanay na ho an'ny tanindrazanay, anao ny fiangonanao, anao ny tanindrazanay ary ny vavadin'ny helo, vavadin'ny fiaina-tsita tsy harisy azy ho ny teny fampanantenana menao anay. Sa ny vavaka izany dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Tanteraka aminareo any nijodra antononona ny anaran'ny tompontsika. Mitay anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manomeno fiadanana. Amen. Napetraka ny fiangonana fa afaka mangintsika revana. Ho an'ilay Andriamanitra velona irery anye ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.